Fa nanao tatitry ny zava-bita tamin'ny taona 17 ary ny tomban'ny asa miandry ihany koa amin'ity taona vaovao ity ny ministra ny Arena anaty rano ny Jono Andriamatoa Gilbert François androany raha ny fampirarisoa noho ny taona vaovao ny arahany tamin'ireo mpiara-miombon'asa aminy sy ireo mpiara-miasa aminy ihany koa zany ao anatin'ny ministera izay sahany ary nanambarany ihany koa fa dia nahazo vokatra tsara ity ministera izay nitantanany ity tamin'ny taon-dasa. Ministera anisany nampidi-bola betsaka indrindra tamin'ny kitapom-bolam-panjakana ny ministeran'ny Arena anaty rano sy ny Jono nahatratra 703 tapitrisa sy 720 miliara ariary ny fampidiram-bola tao amin'ny kitapom-bolam-panjakana vitan'ity ministera ity ny taona 17 araka ny ambaran'ny ministra Gilbert François androany teny Ivato. Dia tamin'iny taona 2017 iny ny nampidiry ny sehatry ny Jono sy ny Arena anaty rano tao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana dia mahatratra 517 milliards 370 millions d'ariary ny vola azo amin'ny fanoranana any ivelany ny vokatry ny Jono sy ny fombina anaty rano. Tsy za sabrely nahavitan'izany fa za no général baiko fotsiny fa ianareo no commande miaraka aminy. Ezaka maro ihany koa ny vita ho fanatsarana ny fahaiza-manao ny mpanjono, ny fampitaovana ary ny fanomezana fototra-afitrasa toy ny tsenan'ny trondro amoahana ny vokatra. Ezaka notonsaina ary ahotohizana amin'ny 24 ny anaovana matianina ny asa fanjonoana ny fitantanana maritra ny Arena anaty rano. Fanohizana sy fanaovana ho matianina ireo mpanjono madinika, fanomezana fanafana, fanamafisana ny fahaiza-manao, fanisina lanja ny mahatena azy ny jono madinika, fizarana karatry mpanjono, fanisina laharana ireo lakana, fanamafisana ireo lakana amin'ny fanasina rezina. Izany ny fomba hiarovantsika ny ala mba tsy hisy tsony ny fanapahana ala fa dia izay lakana efa eo ihany no asina rezina mba mafimafy azy. Eo ihany koa ny fitantanana ny Arena anaty rano rovain-jafo zany eo amin'ny fametrahana ny fanaraha-mason'ny Jono atao ny asa ny any fotony ny surveillance communautaire izay be dia be ny atsangatsika amin'ity taona ity. Eo ihany koa ny fanohizana ny fametrahana ny zanatrondro any amin'ireny ranomamy ireny ka ny tanjona dia ny androtraka 1 million zanatrondro amin'ireny plan d'eau zay ataoko hoe mba misy activité tena be ireny. Efa miparitaka amin'ny faritra 20 ny zampandrarahan'ny ministeran'ny Arena anaty rano sy ny Jono, ny ministera dia manome lanja ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny mpiasa ao aminy. Ny taona 17 dia nahatratra 3 ny mpiasa nanaraka fifanana teny anglisy sy teny sinoa, 40 kosa ny niofana tany Montpellier France. Androany dia nahatratra 70 ny mpiasa teo anivon'ity ministera ity notolorana Marbonahitra, commandeur de l'ordre national, officier de l'ordre national ary chevalier de l'ordre national.